Bonjour tout le monde, bienvenue dans Lamp, Salt and Light podcast. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 2 juillet 2021 et j'aimerais vous parler d'une notion biblique de ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute, une très belle journée et un très bon vendredi. À bientôt! Miarahaba antsika rehetra, tonga soa indray eto amin'ny The Lamp, Salt and Light podcast. Androany fampiresaka amin'ny audio indray antsika dia ny lohahevitra tiako hifampizarana amintsika androany dia ny momba ny fahaterahana indray ao amin'ny tontolon'ny mpino, tontolo ama kristianina izany indrindrandrindra dia misy ny atao hoe fahaterahana indray. Izy io Jesosy mihitsy no niresaka momba n'izy io. Hitantsika ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona toko 4 dia tsy hamaky andinintsika androany fa manasa anao hanokatra amin'ny baibolinao na rehefa avy eo tsy maninona izay tianao dia afaka mamaky ianao ao amin'ilay toko 4 ny filazantsara ny Jaona dia ao misy an'ilay tantaran'ny Nicodemus izay nangataka fionana tamin'ny Jesosy. Dia Nicodemus fariseo izy io fa izy tsy anisan'ilay fariseo nanenjika an' Jesosy fa izy anisan'ilay fariseo tena nino an' Jesosy izy ary tena nikatsaka an'ilay fanjakan'Andriamanitra izy. Dia izay ny antony nahatonga azy nanatona an' Jesosy, nangataka fionana tamin'i Jesosy. Dia tamin'izany fotoana izany no tenenan' Jesosy azy hoe tsy misy olona afaka mahita ny fanjakan'Andriamanitra, tsy misy olona afaka miditra ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy efa nateraka indray. Averiko indray mandeha ilay teny Jesosy izy hoe tsy misy olona afaka mahita sy miditra ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy efa nateraka indray. Dia izay mahazava-dehibe ny fahaterahana indray io satria araka ilay teny Jesosy teo izany tsy afaka mahita ianao sady tsy afaka miditra ny fanjakan'ny lanitra raha tsy mandalo an'izay fahaterahana indray izay. Dia izay ilay zavatra tiako resahana androany. Dia fomba fijeriko manokana mety tsy hitovy amiko daholo ny fomba fijerin'ny olona fa fomba fijeriko manokana izay mba tiako zaraina amintsika izany dia hitako hoe misy ataoko hoe etapa anaky 3 ao anatin'izay fahaterahana indray izay. Izay ny zavatra tsapako. Voalohany aloha misy an'ilay fibebahana dia avy eo lasa misy fiovana ao amin'ny fifandraisanao amin'ny fahotana. Dia fahatelo lasa misy fiovana koa ao amin'ilay fifandraisanao amin'Andriamanitra. Averiko indray voalohany izany mandeha aloha ilay fibebahana. Dia faharoa misy fifandraisana vaovao ianao amin'ny fahotana. Dia fahatelo misy fifandraisana vaovao ianao amin'Andriamanitra. Ndao aloha tsika hiresaka momba ilay fibebahana. Ianao izany amin'ny maha-kristianina anao dia mino an'Andriamanitra ianao mivavaka ianao tena mino avy amin'ny fonao ianao dia tena mivavaka ianao avy amin'ny fonao fa mety mbola tsy nandalo an'izay fahaterahana indray izay ianao aloha. Dia ahoana ary ny ahafantarana hoe iny ianao fa nandalo an'ilay fahaterahana indray? Inona izany ny porofo? Voalohany aloha izany voakasika ny fonao, voakasika ny fanahy masina ilay fonao, zavatra tsy fanahinianao ilay zavatra tsy noforoninao, zavatra tsy fort avy aminao ilay izy fa ohatrany hoe hery avy amin'ny, tsy hoe ohatrany hoe fa izay mihitsy, hery avy amin'Andriamanitra. Le hery ny fanahy masina mihitsy no mameno anao mikasika ny fonao dia lasa mihiratra io sainao io, lasa mihiratra io fonao io araka ilay tenin'ny Paoly hoe misokatra ny mason'ny fonao, izany hoe misokatra izany ny masom-panahinao. Dia lasa hitanao izany le tsy fitezan'le zavatra amin'ny fiainanao. Lasa hitanao izany hoe
ay ve misy fahotana sahala am'izao ny fiainanao, de tonga saina ianao hoe te hiova, tonga saina ianao hoe te hiala amin'iny fomba fiainana iny ianao, na amin'iny fomba ratsy na fahazaran-dratsy na tsy haiko zay karazana fahotana rehetra misy amin'ny fiainanao. De rehefa tonga am'izay ataoko hoe stade zay ianao, de lasa mifony ianao, manatona an'Andriamanitra ho azy ianao, de mivavaka ianao, de mifona fa tena zao vao tonga saina hoe kay zavatra tsy mety reny ataoko reny, tonga saina zany ianao. De rehefa tonga saina ianao de izy ianao hoe manomboka zao tena hiova fiainana am'izay, tsy hanao an'ireny intsony, tapa-kevitra zany ianao ny hiova. De zay fiovahanao zay fanapahanao hevitra hiova zay le fibebahana. De averiko indray mandeha tsy zavatra firononao hoe fo maraina ianao de tonga de andeha hanao an'izay, fa matoa ianao tonga am'izay fanapahan-kevitra zay, satria efa nikasihan'Andriamanitra ny fonao, satria efa nikasihan'le fanahin'Andriamanitra ny fanahinao. Zay aloha zany de efa porofo anankiray ahafantarana hoe ay tena nateraka indray. Tsy mijanona eo nefa fa io fibebahana io continuel, zany hoe mitohy foana, tsy indray mandeha ihany ianao zany mibebaka, fa plus ianao mandroso ao amin'le fiainanao miaraka amin'Andriamanitra, plus ianao mandroso ao amin'le fiainanao ara-panahy, de plus ianao mahita karazana fahotana hafa zay tsy nitanao taloha, ka mahatonga anao lasa te hibebaka indray mandeha noho iny fahotana iny. Mba hahazahoanao azy ohatrany hoe eritrereto ianao avy any amin'ny toerana maizina de mandroso ianao any amin'ny toerana mazava. Taminao mbola tao anatin'le aizina de tsy hitanao, tsy mahita inona ianao zany, tsy fantatrao hoe manga ve io akanjo io sa mena sa tsy fantatrao fa maizina. Rehefa manomboka manatona an'le toerana mazava ianao de zay vao manomboka hitanao am'izay ny loko, ohatra hoe ny lokon'ny akanjo, mety hitanao hoe way misy goaka kay eto amin'le tanan'akanjo ohatra, misy tasy kay eto, manomboka hitanao reny. Plus ianao manatona le fahazavana de plus hitanao le zavatra tsy mety eny amin'ny vatanao, eny amin'ny akanjonao sy ny sisa. Ohatran'izay le fibebahana, plus ianao manatona an'le fahazavan'Andriamanitra, plus ianao manatona an'le le fiainana miaraka amin'Andriamanitra, de plus hitanao le fahotana zay tsy nitanao taloha, de lasa mibebaka indray ianao, de mibebaka, de mibebaka, de mibebaka. Le tena mibebaka misy fanapahan-kevitra raisinao hoe ay tsy manao an'ity indray aho zany, tsony. De manaraka indray misy fanapahan-kevitra raisinao de ohatr'izay foana. Continuel le fibebahanao fa tsy indray mandeha. Averiko kely aza afangaro le fifonana sy le fibebahana. Raha amin'ny teny frantsay izy zany de le mifona le hoe je demande pardon, le midemander pardon zany le mangataka mangataka famelan-keloka. Fa le fibebahana, fiovana tena ohatrany hoe mivadika 180 degré mihitsy zany, hoe raha tany amin'ny gauche ianao taloha de lasa mivadika any amin'ny droite ianao, ohatr'izay zany le hoe fibebahana, fiovana tanteraka. Fa le fifonana fangatahana famelan-keloka, zay zany le mahasamihafa azy. Zay zany aloha voalohany indrindra porofo ahafantarana fa ay tena nateraka indray tokoa ty olo ty, satria tena miasa ao aminy tokoa ny fanahin'Andriamanitra. Faharoa manarak'izay, ny fifandraisanao amin'ny fahotana lasa miova, lasa manana fifandraisana vaovao ianao amin'le fahotana, satria taloha ianao izy ianao hoe za kristianina, za mino,
za mivavaka de mety tena kristianina ianao fomba fijerinao aloha zany, de mety tena mino tokoa ianao, mino an'Andriamanitra tokoa ianao amin'ny fonao, de mety tena mivavaka tokoa ianao amin'ny fonao rehetra. Fa ny ahafantarana anao hoe mbola tsy nateraka indray ianao de tsy de hitanao loatra le fiovan'le fifandraisanao amin'ny fahotana, zany hoe tsy hitanao zany hoe inona ny problème misy fahotana ataonao fa tsy tsapanao hoe fahotana le izy, fa lazainao fa zavatra mandeha ho azy hoe fiainana zany. Fa ny ahafantarana anao indray hoe nateraka indray ianao, iny fahotana taloha lazainao fa normal iny zavatra lazainao fa mandeha ho azy iny hoe fiainana zany, mandeha ho azy zany, normal zany, iny lasa hitanao hoe ay tsy normal, ay tena fahotana, ay tena zavatra mampalahelo ny fanahin'Andriamanitra ke ty zavatra ataoko ty, ay ve tena zavatra mana fotoana anazy ke ty zavatra ataoko ty, ay ve hitondra ana any fahaverezana ty zavatra ataoko ty, tsy ny fantatro akory. Lasa mitovy amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra n'le atao hoe fahotana le fomba fijerinao. Zay le tiako tenena hoe miova le fifandraisanao amin'le fahotana, lasa fifandraisana vaovao zay tsy nanananao taloha tamin'le fahotana, lasa nananao izy amin'izao. Averiko indray ny fomba fijerinao, ny fomba fahitanao an'le fahotana lasa mitovy amin'le fomba fijerin'Andriamanitra. Le zavatra hitan'Andriamanitra marikoriko lasa hitanao marikoriko, le zavatra mana fotoana an'Andriamanitra lasa mana fotoana anao, le zavatra fantatr'Andriamanitra fa mitondra anao any amin'ny fahaverezana lasa fantatrao koa hoe mitondra anao any amin'ny fahaverezana de tsy ataonao intsony. Zay zany le hoe fifandraisana vaovao amin'ny fahotana. De raha vao misy an'izay ao amin'ny fiainanao de zay manam-porofo fa tena voakasiky ny fanahin'Andriamanitra tokoa ianao, tena mitoetra ao aminao tokoa zany ny fanahy masina, dikan'izay tena nateraka indray tokoa zany ianao. Raha tsisy n'izany ao anatin'ny fiainanao, tsy zavatra ohatran'ny hoe manitikitika ny sainao fa na manenjika ny eritreritrao, tsisy n'izany fa normal be mihitsy ianao de tsy mbola nateraka indray zany ianao. Mety mivavaka ianao, mety makany am-piangonana ianao, mety mino ianao sy ny sisa, mety mamaky baiboly ary ianao. Za anisan'le ohatr' izany mihitsy, sady namaky baiboly, sady nivavaka, sady nakany am-piangonana tamin'izany andro izany, taloha zany, fa tsy nahalala hoe aika za tika olona tsy nateraka indray, fa zao avy mahafantatra. Zay zany le faharoa. De fahatelo, ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Raha vao misy zavatra ho teneniko rehefa avy eo misy zavatra ho hazavaiko, ka raha vao le zavatra hazavaiko rehetrarehetra zay tsy hita taratra ao amin'ny fiainanao, mbola tsy nateraka indray zay ianao. Fa raha hita taratra ao amin'ny fiainanao le izy andavanandro de io izy ianao hoe ay fa nateraka indray kay za. Zay zany ho hazavaiko anao hoe inona le izy, le fifandraisanao amin'Andriamanitra. Tsika ny zavatra ampianarina antsika matetika de hoe ny atao hoe fifandraisana amin'Andriamanitra de ny vavaka. Tena marina zany fa tsy ampy, satria misy zavatra be dia be ao anatin'le antsoina hoe fifandraisana, ny antsoina hoe relation zany de tsy hoe vavaka fotsiny, fa tena hoe fahalalanao an'Andriamanitra, tena fahalalanao azy. Ianao moa zany tsy ahafantatra tena tanteraka hoe
hoe au bout des doigts zany tsy afantatra an'Andriamanitra par cœur zany aloha ianao e, fa le mahalala an'Andriamanitra tianao tenena zany de hoe tena fantatrao momba azy fantatrao ny toetrany fantatrao ny zavatra tiany fantatrao ny zavatra tsy tiany fantatrao ny feoany na misy feo be deaibe eninao azy fampianarana be deaibe eninao azy de tonga de fantatrao foana ny tena feo an'Andriamanitra, ny tena fampianarana avy amin'Andriamanitra. Be deaibe raiso ohatrany hoe sakaizanao satria ny fifandraisana amin'Andriamanitra tena ohatran'le fifandraisana mpisakaizy ireny mihitsy, fifandraisana mpifankatia, fifandraisana mpivady. Ary ao anaty baiboly Andriamanitra mihitsy no miteny hoe izaho no vadinao, any amin'ny Isaia 4:7, Esaïe chapitre 54. Tsy hiditra amin'izay tsika fa tiako tenena fotsiny hoe tena ohatran'ny relation ana-mpivady, relation ana-mpifankatia, relation ana-mpisakaiza, ohatran'izay mihitsy le relation tokony ananantsika amin'Andriamanitra. Ho anao izay tsy manambady, tsy manana olon-tiana, ataontsika hoe ohatran'ny hoe relation anao amin'ny meilleur ami anao zany, ohatr'izay le izy hoe tena hainao daholo ny goany rehetrarehetra, ny défaut, ny qualité-any. Andriamanitra zany tsisy défaut fa raha raisiko ohatra amin'ny olombelona zany le izy, fantatrao daholo momba azy. Raha ohatra hoe tonga ny anniversaire ka te hividy cadeau ianao de hainao tsara hoe inona le cadeau vidinao satria fantatrao tsara ny toetrany, fantatrao tsara ny zavatra tiany, zavatra tsy tiany. Mbola tsy hitanao akory izy fa vao mamindra fotsiny izy avy any de fa hainao hoe zay izy zay. Maheno ny feoany ianao de fa fantatrao hoe zay izy. Mijery azy ianao fa tsy mila miteny akory izy de fa fantatrao ny any anatin'ny sainy any, vao mijery ny endriny fotsiny ianao de fa hainao hoe tezitra io, malahelo io, te hime io sy ny sisa. Zay zany ahafantarana anao hoe tena mahalala olona anankiray. De ohatran'izay koa ny ataonao amin'Andriamanitra. Faharoa manarak'izay ao anatina relation zany misy fifampiresahana de misy fifampizarana, fa tsy hoe ny anankiray foana no miteny, ny anankiray foana no mizara, ny anankiray tsy afaka miteny mihitsiny. Tsy raha mba te hiteny izy tsy avelanao hiteny mihitsy zany izy fa nenao foana ny asisika ao. Ohatra zany hoe enao foana no miresaka, enao foana no mivavaka, de vavaka ataonao ataka foana, mangataka foana, mangataka fitahiana, mangataka vady, mangataka zanaka, mangataka trano, mangataka asa, mangataka vola, mangataka tsaiko mangataka foana ny ataonao. Tapitra iny amen ozy izy ianao de lasa ianao mandeha matory, tsy avelanao miteny mihitsy izy. Ahoana ny ahafahanao mamela an'Andriamanitra miteny? Ianao zany aloha tsy haheno ny feoany, vitsikely angamba, tena vitsikely zany olona tena hoe maheno ny feoany, tena hoe sofin'le olona mihitsy maheno ny feon'Andriamanitra, vitsikely angamba zany. Fa ny ankamaroan'ny olona de io soratra masina io ny tenin'Andriamanitra io, de ao no ahafahantsika miaino ny teniny, miaino ny feoany. Tsy azonao negligena mihitsy zany, tsy azonao atao ambanin-javatra mihitsy ny famakianao an'io tenin'Andriamanitra io isan'andro, satria io ny famelanao an'Andriamanitra hiresaka aminao. Io ny famelanao an'Andriamanitra, zafady ny famelanao an'Andriamanitra mifanerasera aminao. De ianao tokony miaino, fa tsy nenao foana ny alefanao aloha. Sahala amin'ny hoe ianao zao raha miaraka amin'ny vadinao na ny olon-tianao na ny meilleur ami anao, tsy hoe ianao foana no miteny de tsy avelanao miteny mihitsy izy. Vao manomboka manokabavy izy de mitody damosina ianao de lasa ianao mandeha veloma rapitsondray. Raha ohatran'izany le fifandraisana de vetivety de tapaka, miady, mifamaly, satria misy anankiray tsy afa-po mihitsy.
de ohatr'izay miaraka amin'Andriamanitra tsy ho afa-po izy fa sady alahelo izy no tafitohana izy hoe izy tsy avelanao miteny mihitsy, ianao tsy te heno azy mihitsy fa nenao foana ny asisika ao. Ataoko hoe ohatrany hoe raha mpivady zany de hoe tsy miresaka aminao mihitsy zany le vadinao raha tsy hangataka vola, tsy miresaka aminao mihitsy le vadinao raha tsy hoe te hividy zavatra, tsy miresaka aminao mihitsy le vadinao raha tsy efa te hanao projet, na ankoatran'izay tsy miresaka aminao mihitsy izy de hitanao normal ave zany fifandraisana zany. Tsy fifandraisana akory ary ny anaran'izany satria mandeha tokana, mandeha ilana. De ohatr'izay koa miaraka amin'Andriamanitra. Ny tiako hatongavana zany de zao: rehefa ianao tena nateraka indray, tena niasa ao aminao tokoa ny fanahy masina, tena voakasiky ny fanahy masina tokoa ianao de ho hitanao mandeha ho azy misy an'izay fifandraisana kaiky izay, tena hoe miaino ianao miaino ny ten'Andriamanitra ianao zany de avy eo ianao mamaly, de mamaly ianao indray izy de mamaly indray ianao, misy échange, misy dialogue entre anareo. Mamaky zany hoe le miaino azy zany averiko indray mamaky an'le teniny ianao isan'andro, de rehefa mivavaka ianao de arakaraky n'le zavatra noteneniny ianao tao anatin'le zavatra nivakianao koa, iny koa valy teninao avy any. Tsy ho izay tianao no ataonao anatin'le vavaka na ny resaka ataonao aminy, hoe nenahy foana ny asisiko, izay tiako foana le etaetako foana, ny faniriko foana, tsy izay fa arakaraky le zavatra teneninao de fantatrao hoe ohatr'izao le zavatra tiano tenenina amiko, ohatr'izao le zavatra tiano atao amiko, ohatr'izao le zavatra tiano atao amin'ny fiainako, satria fantaro fa misy zavatra tian'Andriamanitra ho atao amin'ny fiainanao. Tsy ho fantatrao mihitsy zany raha tsy mamaky ny teniny ianao isan'andro. Tsy ahafantatra ny karakteran'Andriamanitra zany ianao raha tsy mifanerasera amin'ny isan'andro, raha tsy mamaky ny teniny io. Tadidio fa tsy ny vavaka zany itsika manatona an'Andriamanitra, fa Andriamanitra manatona antsika amin'ny alalan'ny soratra masina io, amin'ny alalan'ny teniny. Ka raha vavaka fotsiny ny ataonao, mandeha tokana fotsiny zany le izy, tsy réciproque le izy fa ozy ny teny frantsay hoe unilatéral. De zay le tsy mety. Rehefa tena te hahalala an'Andriamanitra ianao zany de misy an'izay fifandraisana izay, de ianao rehefa vao nateraka indray mandeha ho azy aminao zany fa tsy forcer. Ianao mihitsy raha mangetaeta te haheno an'Andriamanitra, ianao mihitsy mangetaeta te hahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, de zay ny ahafantarana anao hoe nateraka indray. Zay zany ny zavatra mba tiako hozaraina. Mbola be dia be zavatra azo resahana momba ny fahaterahana indray, fa zay zany mba azoko zaraina aloha androany. De manaraka indray tsika tsy haiko na hanohy an'ity ohatrany hitako hoe azo tohizina ty lohahevitra momba ny fahaterahana indray ty, satria tena zava-dehibe araka le teny Jesosy hoe tsy afaka ny ahita ny fanjakan'ny lanitra ianao, tsy afaka ny ahita, sady tsy hitany hoe mahita fa tena hoe tsy afaka miditra ny fanjakan'Andriamanitra ianao raha tsy efa nandalo an'io. Fahaterahana indray io tena zava-dehibe, ny fahafantarantsika an'io sy ny fandalovantsika an'io amin'ny maha-pino antsika, amin'ny maha-kristianina antsika. De zay tsika vao manana an'le garantie hoe tena voavonjy tokoa, tena nandray an'le famonjena tokoa. Zay zany ny zavatra ny ataoko hoe afatra mba tiako zaraina antsika androany. De manaraka indray zany bye bye.